Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa nympavolarana no amintsika amin'izao fotoana izao a. Amin'ny fifaliana foana isan'andro isan'andro a. Faly foana mahitantsika tsirairay avy a izay tonga eto indray tratrantso eto a isan'andro a tahaka izao a. De amin'ny fifaliana no erabanantsika rehetrarehetra ary de toroana amintsika tsirairay avy a ny fiadanan'ny tompo a anapaka anatintsika rehetra izay tratrantso eto androany. Faly tena faly zay ary raha androany no vao tonga eto a de teteny aminao hoe arabaina ianao tonga soa ary teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe sendra mba nandalo fotsiny ianao teto fa za resy lahatra fa tsy kisedrasena ny atongavinao teto a efa misy programan'Andriamanitra vita maty paiky zany raha lasa napavy-malala. Misy feon'Andriamanitra tokony ho heninao eto a amin'ity androany tena anatin'izao fandarana zao ary mety io mihitsy ny lakile an'le zavatra zay tadiavinao a. Mety mihitsy ny lakile an'le zavatra tsy mety mivay eo amin'ny fiainanao io a ka de mareta hatramin'ny farany. Fandarana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny Aki radio a mpikambana anaty vavaka fiambelana nareo izay mpijery a ny gropy izay maresy a de adin'ilay sasany eo tsika niaraka eo de fampahera anatin'ny hira anatin'ny vavaka anatin'ny toriteny famelabelarana ny toriteny de vavaka ho an'ny firenena. Matoky aho fa tsy taka hidinao teto ny voanao eto koa de maharetatra amin'ny farany. De tahiny tompo koa tsika tsirairay avy zay fampaketo a. Ranavavy Zoky Fianarakoto ny hiditra voalohany teto androany ka de ho tahin'Andriamanitra ianao Ranavavy Fianarakoto a. Tena hoe ho tahaka ny hazo sedera izay dovidovotra sy maitso foana ary tahaka ny rano maniry hazo maniry a eo aniran'ny rano velona ianao ka de ho maitso foana ny ravina ary tsy alazona de maina aza ny andro de mamely aza ny masoandro fa zao andro mafiainan'ny olo zao mihitsy vao miabibalika ny fiainanao a misokafa ny fiainanao amin'ny lafindrehetra Ranavavy Fianarakoto ka de tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. De tahiny tompo Ranavavy Marizô izy ny hiditra faharoa teto a. Ranavavy Marizô Herbetina tahiny tompo a tonga soa Koda Leonie Erika Raka Koda Leonie Verselina Tojo Mikael Nael Angela Io Tsiramboaramiel Tina Rakoto Arzaka Razana Monika Verselina Emelo Avril Antony Rina Itody Raoniso Artisanay de Madagasikara Ranavavy Linasy ny reniny Rantanira Marie Charline tonga soa nareo mianaka Nambiny Tsomakirina Kotre Kamaradin'i Jesosy de ao ihany koa i Verselina efa niteniko teo. Tahiny tompo mampionina Lala Misfita Mama Valtina tonga soa Zanary Ambony Valera na Ranavavy Lovan'Irina Haingon'Irina zafady Tirira Albenja de ao ihany koa i Kadaka Nicole Fanjaniaina Haingon'Irina Andrenasolo tonga soa ihany koa i Eme Manambotso Olgaran'Orso tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Misaotra anareo a miaraban'ny olona vahiny io koa zao misy anankiray vahiny a Santa Melanie tonga de tahiny tompo fiadanan'ny tompo hoe ozy izy Santa Melanie a de tahiny tompo ianao Ranavavy a maharetatra amin'ny farany a faly zay mandray anao. Ao ihany koa tsy sisona Ranavavy Fianarakoto fa zay tafiditra voalohany eto moa isika de mahazo an'izay tsodrano izay a. Kadaka Berta tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Angela io ihany koa efa miaraka amintsika io de maharetatra amin'ny farany isika menakavy de faly koa ny tena koa hiaraka aminareo ty fampahereto indray amin'ity androany ity. Ny mahafinaritra moa fa tatoato a de renareo tsara mihitsy ny antso avy natao taminareo rehetra zay mpijery hoe nareo nge afaka mandray anjara eto e. Ary tahiny tompo Ranavavy Eliana sy Anavavy Ama ihany koa mbola tsy narapeko teo a. De rehefa nanao antso ianareo mpijery reo afaka mandray anjara de niazakazaka ianareo a tonga mba handray anjara tokoa amin'ny voninahitry n'Andriamanitra handray anjara amin'izany manao hoe asan'Andriamanitra zany ary de za miteny anareo rehetra reo hoe tsy kilalao ny ataontsika eto a
fa tena manompo an'Andriamanitra dia ho hitanareo zany hoe Andriamanitra mamaly fitianareo azy eritretina mihitsy hoe zavatra kely ny ataontsika eto fa zavatra ngeza-be zany no manao vavaka fanomboana metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra na ianao mitory teny na ianao vavaka ho an'ny firenena zany zavatra ngeza-be ka dia ho tahin'ny tompony ianareo rehetrarehetra ka io zao raha nabavy mamy sy randria koa zay vao niditra ny kalofanjaniaina finarabaiky teo daholo ka androany dia vaovao be ihany koa androany izy vao andray anjara eto amin'ity androany ity hitondra vavaka fanomboana namaly ny antso izy dia anomboka andeha ataoko mihitsy anomboka anao ny asan'Andriamanitra ary tsy voalohany androany voalohany androany fa tsy farany dia niaraka amintsika eto androany anatin'ny vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra surprise kely izy ary le izy raha mba mahay kely nareo izy mba mahafantatry izy ary izy aminareo mpijery reo mba handray anjara anao vavaka fanomboana androany misy anankitelo milaza anarany dia izay mahay voalohany ho tahin'Andriamanitra olona efa mpijery eto izy efa atao anatin'ny fotoana elaela izy ny andray anjara eto androany raha misy mahatsadoka an'izay mandrapopotra ny sary dia ho tahin'Andriamanitra ny izay olona izay halleloia eny ary to dia hitra amin'ny vavaka fanomboana ary tsika dia RBT-na ozy izy zanarem-bolo valera zany hoe ny RBT-na efa indrasana zany nao vehivavy le izy ka dia misy fito ozy izy Angela io afaka mamaly daholo contre camaradeny Jesosy ny teny hoe Naël Erikaraga teny hoe Naël misy fito manao hoe mamy sy randria reo olo zany mety olona andray anjara ka dia efa hitanareo daholo reo fa dia reo zany nareo mbo tokony andray anjara ka dia tahin'ny tompo ary faranabavy contre camaradeny Jesosy ny nahafantatra fa dia Naël niaraka amintsika eto androany anao vavaka fanomboana dia tahin'ny tompo ary ranabavy Naël anao ny fitenenana sady miaraban-dralahy Jonathan miarotsoa fa Naël niaraka amintsika eto androany mbola tsy raha RBT-na hono fa ho avy zany hono ny RBT-na tsy ela ranabavy zanary ambony valera ndao ary tsika rehetrarehetra miaraka amin'ny Naël tsika anao vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra anao fitenenana ranabavy Naël daholo isika rehetrarehetra dia manasa antsika hivavaka amin'izao arivo izao dia miaraka hivavaka ary tsika amin'ity arivo ity Andriamanitra iray eo misaotra anao izahay midera mankalaza ny anaranao ihany koa misaotra betsaka Jesosy satria tahinao izahay tamin'ity tontolo andro ity ary nomenao ny fahasoavana indray Jesosy tia fitoam-bavaka anay androany arivo ity dia mangataka aminao izahay raha kofa ny rahanao Jesosy indrindraindrindra fa ny connexion mamela ny fahotanay mamindrafo aminay ianao Jesosy tonga eto izahay vona ny heno ny teninao tahio koa Jesosy ireo izay mbola eny an-dalana ianao ny tantana an'izy ireo ianao ny tantana an'izy ireo mba ho tonga soamantsara mba afaka miaina n'izany teninao zany ary izay izarany teny eto Jesosy dia mangataka aminao ny ranao masina Jesosy ny andrakotra n'izany Jesosy apetraka feno ampelantananao ny fiarahanay androany arivo tsy tahaka ny diranay eto Jesosy ny voanay fa tena hoe feno fifaliana feno fahasoavana betsaka ireo olona manana olana manana tebiteby fa Jesosy ianao ny anamaivana an'izany raha andreny teninao izy ireo androany arivo dia misaotra betsaka anao Jesosy satria ozy ianao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany dia misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny famindraponao misaotra betsaka tamin'ny fitahianao misaotra betsaka ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra iray be fitiavana ianao dia voninahitra ho anao irery ihany misaotra Jesosy alleluia amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 8 février 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Engunijin, aussi sous le nom de Amboalatik sur Facebook. Et félicitations, sœur Engunijin, pour ton premier sermon.
que Dieu te garde et que Dieu te guide toujours dans tes pas et que Dieu te donne toujours la force, le temps et l'onction pour que tu puisses continuer à le servir. Alléluia. Le verset que nous allons lire se trouve dans 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4. Au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Cette prophétie, en ce moment, elle s'est réalisée. On dit qu'on a des démangeaisons quand on entend cette vérité. Ça veut dire que, en fait, entendre parler de la loi de Dieu, de la vérité, ça dérange les autres. Il y a plein de gens qui disent « Oh, encore le sabbat ! Oh, voilà encore ces histoires d'animaux impurs. Oh, encore ces histoires de pantalons. » Parce qu'en fait, les gens, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et en fait, ils veulent vivre en même temps selon la chair et en même temps selon l'esprit. Ils veulent en même temps que leur prière soit exaucée, mais en même temps, ils veulent vivre dans le péché. Ils veulent quand même, par exemple, boire de l'alcool. Mais ça marche pas comme ça. Ces choses-là, ça ne va pas ensemble. Nous devons écouter la saine doctrine. Cette doctrine, elle se trouve dans la Bible, sans la modifier. Et cette doctrine, elle nous enseigne la vérité, la sainteté, et on nous apprend à détruire le péché, l'impudicité, etc. Sœur Ngunisine, elle a fait un témoignage. Un jour, elle était allée dans une église et il n'y avait que elle et une autre femme qui portaient le pantalon. Et donc le pasteur, il était arrivé et il l'a corrigé sur ça. Il lui a dit que pour une femme, c'est pas bien de porter le pantalon et tout. Et sœur Ngunisine, du coup, elle a reçu cette parole. Elle a reçu cet enseignement. Elle a reçu la saine doctrine. Toi aussi, reçois la parole de Dieu. Pasteur aussi, il a raconté qu'il y avait une femme qui venait une fois à l'église, puis ensuite, elle n'est pas là pendant un moment, puis ensuite elle revient un peu, puis ensuite elle n'est pas là. Et donc à la fin, le pasteur, il l'a appelée et il lui a demandé « Mais où est-ce que tu étais ?» Et elle a dit « Ah oui, j'étais occupée, j'étais partie faire quelque chose. » Et donc le pasteur, il lui a dit « Non, mais la prière, c'est pas un taxi hein, où tu rentres et ensuite tu sors, hein, c'est pas un taxi. » Et donc, elle s'était rendue compte de son erreur et elle a reçu l'enseignement du pasteur. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois, elle vient à l'église pour prier. Donc, quand on te prêche la parole de Dieu, quand on te corrige et qu'on te fait connaître la vérité saine de Dieu, reçois-la. La femme, cette femme, depuis, elle n'a plus pris l'église pour un taxi cette fois, mais elle l'a pris pour un car qui mène au ciel, un car dans lequel on reste. Fais attention à ne pas aller chercher d'autres doctrines qui ne sont pas saines, parce que ces doctrines, elles sont destructrices. Il y a plein d'églises en ce moment qui sont là juste pour parler d'argent, d'argent et encore d'argent, sans cesse. Ces églises-là, en fait, elles donnent des doctrines qui ne sont pas saines. Ils parlent toujours de bénédiction, mais ils parlent jamais du ciel, de la vie éternelle, de la repentance. Et en fait, les gens, ils aiment ça. Et bien sûr, c'est ces choses-là qu'ils vont écouter à la place de la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils vont quand même continuer à pécher tout en espérant des bénédictions venant de Dieu. Mais dès qu'on parle du péché, de la repentance, les gens ne veulent rien entendre. Mais toi, ne sois pas comme ça, parce que si tu entres dans cette doctrine qui est malsaine, tu vas aller dans le mauvais chemin jusqu'à être complètement perdu à la fin. Beaucoup d'églises sont dans cette doctrine malsaine, et ils se trompent complètement de chemin. Ils font du parler en langue par-ci par-là, mais à part ça, il n'y a rien. C'est triste parce que ces enseignements pleins de mensonges se répandent de plus en plus. Mais écoutez la voix de Dieu, écoutez la doctrine de Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Il y a l'histoire d'un roi dans la Bible, ça se trouve dans 1 Roi chapitre 22, et dans 1 Roi chapitre 22, les écritures en italique sont « Achab, blessé à mort dans une expédition contre les Syriens ». Donc là, le roi Achab s'est allié à Josaphat pour aller se battre. Mais Josaphat, il a dit « D'accord, on va aller se battre, mais avant, il faudrait qu'on demande l'avis de Dieu avant d'aller se battre. » Et donc après, le roi d'Israël, Achab, il a réuni plein de prophètes. Il en a réuni 400. Et ces prophètes, en fait, il a pris exprès les prophètes qui sont là juste pour lui dire ce qu'il veut entendre et pas la vérité, en fait. Donc les prophètes, ils lui ont dit « Vas-y, Dieu a livré le pays entre tes mains.
vas-y, tu vas gagner, tu n'as rien à craindre. Et donc voilà, ces prophètes, ils lui ont dit des choses pour le rassurer. Ils lui ont dit qu'il pouvait aller se battre et qu'il allait gagner. Mais il y avait un prophète, Michée, qui lui a prophétisé, mais selon la volonté de Dieu. Sauf que Achab, lui, il aimait pas ce prophète-là. Mais Josaphat, il a dit que vaut mieux quand même réunir vraiment tous les prophètes. Donc on a quand même appelé Michée, le prophète Michée. Et Michée, il a parlé au verset 17. Au nom de Jésus, Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger, et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. » Donc ce que Michée veut dire, c'est que Achab va mourir parce qu'il dit que les enfants d'Israël n'ont plus de berger, donc ils n'ont plus de roi. Et cette parole s'est réalisée au verset 34 parce que Achab, il a décidé de ne pas écouter Michée. Il a décidé d'aller quand même se battre. Donc au verset 34, on lit au nom de Jésus. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Et au verset 35, on dit, et il mourut le soir. Amen. Donc voilà, le roi, il est mort parce qu'il a en fait réuni les prophètes juste pour lui dire les choses qui lui font plaisir, mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Mais toi, écoute la voix de Dieu et la victoire sera à toi. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est saint. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 8 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Makasitraka anareo mirahavavy tamin'ny fanomboana ny fotoana teto androany a. Voalohany indrindra aloha misaotra betsaka ny ranabavintsika Naël fa zay mahita fa tena mamy a, mamy le vavaka de ohatrany hoe efa mahita zany hoe ohatrany tsy ho sarotra ho azy ny toriteny a rehefa mahita an'izany vavaka zay nasandra teo zany ka makasitraka ranabavy Naël. Makasitraka fa de mamy a, mamy tokoa ny vavaka zay nentinao a. De Andriamanitra manankiray pasoavana ane a malifity anao de anandritranao amin'ny avo indrindra izy a de ampandrosanao hatrany amin'ny ara-panahy de tonga soa fanjakan'Andriamanitra, tonga soa amin'ny valan'ny fanompona de ataovy foana rehefa tsapanao fa ampiasaina azon'Andriamanitra atao tsara mampiasa anao. Ampaherezina hoany sareo le vao manomboka satria zava-dehibe ny fanaovana asan'Andriamanitra ka de mahereza de ho tahian'Andriamanitra. Jesosy amaly fity. Alleluia. Sotra nareo koa makasitraka an zareo, sotra betsaka ny fity koa tamin'ny famitinana satria de zava-dehibe foana avery foana zava-dehibe ny famitinana amin'ny teny frantsay mba hoen'ny olona zay mety tsy mahazo miteny gasy. De misaotra fity de Andriamanitra manankiray pasoavana koa amaly fity any fity. Alleluia. De sotra nareo koa makasitraka andreo satria zava-dehibe ny fankasitrahana zay ataonareo satria mampahery an'izy ireo mba handroso hatrany. Arabaina ranabavy Fabiola izay efa miaraka amintsika eto efa ela moa izy niaraka tamintsika teto fa niova ny anarany ranabavy Fabiola zanak'andapa tonga soa ianao de Jonathan efa narabaiko teo Sandola Andoandry Soameva Zinate Oda Jasika Patitsy miarra Soanirina ihany koa tahin Jesosy ohatry ny fitako teto ihany. Raha Sendro Asolofidera moa de fa hita eto ihany koa. Ko Daniela tahin Jesosy ihany koa. Ny aina Mahinso Maniko Tsiry Amboaramiel Nory Malalase eno. Halleluja. Tonga soa de Razana Monika de côté camaradin Jesosy artisanay itody Raonso. Alléluia. Fabiola Andoandry Registrony Maniko Rolianisha Verselina de tahiny tompo ihany koa isika rehetrarehetra de makasitraka atsika tamin'ny fankasitrahana azy ireo. De tahiny tompo ary tsika tsirairay avy en'hira anankiray tsika avy hatrany to de hiditra anatin'ny toriteny andrina zay iaraka amin'ny ranabavitsika côté camaradin Jesosy tsika androany ao anatin'ny toriteny ary ao anatin'ity toriteny ty ao anatin'ty hira ty nareo maka baiboly de maka toerana tsara de
ian'ny tenin'Andriamanitsika rehefa avy eo. Minofinaritra ary te mampirinao anatin'ny tiry ty manao hoe lehibe ny momba antsika tsy misy tokony atahorantsika. Tahin Jesosy isika tsirairay avy. Amen. Misaran Jehova fanaiko ary aza misy aton'olo vita indretra. Halleluja. Zay lay momba. Halleluja. Lay momba anao ihany koa. Panzakani fukwe Yanau no deragi Yanau no kalazakyo Falu ibe Fantana ni mayeri Sani ni titu Mahafatabuta Faifana miotany azy tsy misy afaka mandalo malaza be ilay mombay fa fialofako seriko hirakaniko lenarany Jesosiko fa tena haram-bato be fatoram-pialofako ni Andriamanitro Tsara now Yanau no deragi Yanau no kalazakyo Falo ibe Yerika nawe Fanitara ni mayeri Sani ni titu Mahafakabuta Faifana miotany azy tsy misy afaka mandalo malaza be ilay mombay fa fialofako seriko hirakaniko lenarany Jesosiko fa tena haram-bato be fatoram-pialofako ni Andriamanitro fanitana ni mayeri isany ni tito mahafatabutai fa faifana miotany azy tsy misy afaka mandalo malaza be ilay mombay fa fialofako seriko hirakaniko lenarany Jesosiko fa tena haram-bato be fatoram-pialofako ni Andriamanitro
Andremanitro izay Andremanitro magere Andremanitro magere Andremanitro magere Andriamanitsika mahery a Andriamanitra ny zina famonjena mahery a ny Andriamanitsika koa mahery a Andriamanitra manakarepasoavana Andriamanitra tompony hery a Alleluia. Ira vaovao be mihitsy reny a vaovao be mbola tsy hitanao anaty YouTube raha tsy diso fa itsika moa zany a de fa tenenatsika foana hoe misy fiaraha-miasa misy eo amintsika eto amin'ny Akila sy ny groupe zina famonjena mifanaparitahana ny sanganasandry zareo a de averina ihany fa afaka manao commande ianao ny clé USB spécial zina famonjena izay misy hira clip vidéo be de be de audio tsy vo be de be ihany koa ao anatiny ao ka 20 € raha ny clé raha ohatra ianao i commande zany moa de tena fiarahantsika miasa aminjareo mihitsy zany hoe lefatsika aminjareo zany voly zany fa tsy ho anay akory so tsika eto amin'ny Akila akory fa fanohanantsika ny artiste zany satria zareo de manan-javatra tsara ary tena hoe mikely aina tena hoe mafoy fotoana sy vola makarena anaovana hira ohatr'ireny fa zareo rehefa tsy de tena hoe mivelona amin'izany asa zany amin'ny hoe fanaovana fampisehoana ohatr'izany fa le sanganasany kosa sady lancentsika le izy no toanantsika kory zareo ka raha misy aminareo maniry de mitenena aminay de andefasanareo 20 € no vidin'ny clé USB misy hira be de be misy audio misy vidéo misy clip zany misy audio be de be ny hira ny zina famonjena mbola tsy hainao reny zao mbola tsy hainonareo efa de tsara le izy de afaka manao commande ianareo sady fanohananareo ny artiste tsika malagasy tahitopatritsika rehetrarehetra izay ny hoe lafa hitravatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika de menofinahitra daholo fa ranavavitsika Zamina Kotrea no hitondratsika ao anaty tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka andao ary menofinahitra tsika rehetra de fahasoavan'Andriamanitra ombantsika rehetra ranavavy Kotrea kamaradiny Jesosy Zamina anao ary ny fitenenana meno anao zay tahiny Jesosy mahereza mbola faly miarahabantsika tsirairay mbola tafavory am'izao vafoka fiambenana am'izao alina zao dia asantantsika ho an'Andriamanitra reriany voninahitra ary fiadamina ho antsika tsirairay izay manatriketo raisintsika ny Baiboly dia ijery ny tenin'Andriamanitra isika tompoko dia sokafintsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 andininy 1 sy 7 Samuela voalohany toko 7:10 andininy 1 sy 7 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny hitany lehilahy amin'ny Israely faporitra izy dia nijery tany an-joho sy tany amin'ny kirihitrala ny tany amin'ny harambady sy ny tany amin'ny fiarina ary tany amin'ny lavoka famorian-drano izy ary Hebreo sasany dia lasa nita any Jordan nankany amin'ny tany Gada sy Gileada. Amen. Any Soramandry ny niadiny Israely ndray tamin'ny Filistiny sy ny nahadiso any Saoly ary ny nandavan'Andriamanitra azy. Teto moa ry hava-malala dia ny zanak'Israely andeha hiady amin'ny Filistiny. Ka teto zany mbola nisy zavatra zany tokony andrasany mpanjaka Saoly nefa Saoly dia tsy nahandry dia mekameka foana Saoly zany andeha hitariky zanak'Israely andeha hiady tamin'ny Filistiny tonga dia niteny tamin'ny Jonatana zanany izy fa natao isan-tokony zany le miaramila hifanandrina amin'ny Filistiny dia nefa mpaminany Samuela zany mbola tsy tonga hanao fanatitra ho an'i Jehova hanao fifonina ho an'i Jehova dia sy nahandry ny nahatongavany Samuela zany mpanjaka Saoly dia lasa izy ndray no niditra nitsehatra nanao fanatitra hodorana nanao fangatahana teo anatren'Andriamanitra nefa
tsy eken'Andriamanitra zany tsy ekeny fa le olona voahositra ny mpaminany zay voahositra foana teto no eken'Andriamanitra anao le fanaritra odorana hanao fifonina ho an'ny zanak'Israely satria zanak'Israely zany firenena manota foana miaina amin'ny fahotana miaina amin'ny faharatsiana ka dia tamin'ny andro nahatongavan'ny Samuela dia tamin'iny andro ihany Saul no nanao le fanatitra tsy nahandro ny mpaminany koa dia ho antsika zay manatriketo ry hava-malala isika mila mahandry an'Andriamanitra mila isika manana fo miandry fa tsy mekameka indrindra eo amin'ny fanompontsika le Andriamanitra indrindra eo amin'ilay fangatahana zay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra dia mila maharitra zany isika mila mitandrina zany isika fa tsy mekameka fotsiny satria raha olona mekameka mety mbola misy zavatra maro tian'Andriamanitra ampandalovina eo anatrehanao ka ino tena itakian'Andriamanitra aminao mba haharitra ahandry ary haharitra amin'ny fiainany mibavaka miankina amintsika ny faharetana no azahoantsika valimbavaka no azahoantsika zay tiantsika angatahana amin'Andriamanitra zany ary isika zay efa nanolo tena ho an'Andriamanitra efa tapakevitra isika hifandray amin'Andriamanitra misy fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy dia mila mahay miheno feon'Andriamanitra rava-malala mila tsy tapaka isanandro anao manatona na mivavaka miantsoantso io Andriamanitra zay tomponao io fa tsy andeha amin'ny herinao tsy andeha amin'ny fatanjahananao tsy andeha amin'ny fahaizananao no hentinao miandry le Andriamanitra fa tena hentinao amin'ny fo feno fitiavan'io Jesosy Kristy satria tiany loatra tsika hiantoraka eo an-tombotro na sanandro tiany loatra tsika hanatona azy isanandro tiany loatra tsika hiaritra haharitra amin'ny fiandrasana le valimbavaka sy haharitra amin'ny fiainam-bavaka teto moa Saul fantatra tsika tsara dia tena lasa nitondra ozina ny afara tany amin'ny tsy fipetrahany teo amin'ny mampanjaka naharitra izy le tsy fiandrasany any Samuela mpaminany ka isika zay manatriketo isika hanana faharetina ry hava-malala dia tahaka izany koa Sara vadin'Abrahama dia hitany Abrahama ifantitra tsy naharitra izy dia teny tamin'Abrahama hoe Abrahama ndao mikambina amin'ilay mpanompo vaviko Agara mba hahita taranaka ianao fa antitra za nefa Andriamanitra efa nanome teny fitrasana any Abrahama sy Sara fa hiteraka maro anareo dia tahaka ny fasika ny taranakareo nefa Sara dia tsy natoko tena tsy naharitra ny teny tamin'ny vadiny dia ahoana moa ny lehilahy dia irana hoe mandeha any dia lasa tokoa Abrahama dia nikambina tamin'ny Agara dia niteraka ny Ismaela nefa tafara niteraka Ismaela dia tonga le teny fikasana tonga le zanaky Abrahama sy Sara dia Isaka dia lasa nitarika ozina teo amin'ny zanaky Israely no tsy faharetany madame Sara nampiteraka any Abrahama sy Agara dia niteraka Ismaela dia lasa ozina tsy voavaha tsy vita mantoka ankehitriny eo amin'ny taranaka
Ismaela sy taranaky Abrahama nilay ozina satria mbola tao tam fahavelomany Ismaela Isaka samy niteraky izy mirahalahy de Ismaela moa niteraka 12 ny zanany vavitokany Isaka moa niteraka 2 lahy de fantatratsika loatra fa Jacob sy Esau nefa Esau ry avamalala lasa nanambady zanakavaviny Ismaela nefa izy de taranaka Abrahama zavapady eo amin'ny zanaky Israely zany mifanambady zanaky Isaka dia sy zanaky Ismaela zavapady zany de lasa ozina tafitra dia manaonao foana zany taranaka aty afara ko antsika zay finan'olo tena ho an'Andriamanitra isika dia tena mipetraha am'ilay faharetana mipetraha maharitra amin'ny fiandrasana ilay Andriamanitra fa tianao loatra Jesosy Kristy tiany ianao haharitra mandra-pavy an Jesosy Kristy eny amin'ny ranomanitra tiany ianao hanompo azy ho lasa mpanompo mahatoky lasa mpanompo hijoro lasa ho sakaiza tena hifatoka eo amin'ny fanompoana l'Andriamanitra ary isika zay efa tena nanolo tena ho an'Andriamanitra dia tokony samy mahalala hoe ny feon'Andriamanitra zany samy mahalala miheno rehefa petraka anao ampelatan'Andriamanitra ny fiainanao ny fangatahana zay tianao angatahana dia tsy maintsy ho tonga ihany ny valimbavaka zay nangatahanao fa ndraindray ianao mbola mandalo amin'ny fitsapan-toetra mandalo amin'ny fizahan-toetra maro isan-karazany zay vo Andriamanitra mamaly le vavaka tianao tonga ary ndraindray tsy le angatahanao iny tian'Andriamanitra omenanao fa zay no antony tokony ahaizantsika miheno ny feon'Andriamanitra mba ahatonga tsika tena handeha am'izay araka sitrapon'Andriamanitra ary isika zanak'Andriamanitra tsy tokony manaonao foana tsika tsy tokony zay eritreretintsika foana no ataontsika fa apetraka tsika eo ampelatan'Andriamanitra aloha ny zavadrehetra tsy maikimaika atsika tsy tahaka ny Saoly maikimaika na fanaritra rehefa tonga ny fahavalo nefa na fifony nataony Samuela mpaminany aza mbola tsy vita rehefa nahita rehefa fahavalo sy Saoly dia tena lasa natahatra nangovotra izy dia lasa nanaonao foana tsika na miatrika fahavalontsika azasika dia mijoro ataova ao anatin'ny eritreritro hoe za dia manan'Andriamanitra manana toky fa mila mahandry za mila henoky feon'Andriamanitra zay vo ianao manaraka le lalana zay tondrany ianao zay vo anao manaraka le lalana hitarihan'le Jesosy Kristy ianao satria tsy maintsy tarihany amin'ny lalam-pamonjena ianao tsy maintsy tarihany amin'ny lalam-pandresena foana ianao raha ianao tsy tapaka mifandray amin'Andriamanitra fa zay tena zava-dehibe tokony hijoronao dia ny tsy mitapaka isan'andro san'andro miresaka amin'ilay Andriamanitra fa ino mahatonga Andriamanitra misy fil direct mifandray aminao dia anao mila maharitra mivavaka manolo tena mila maharitra ianao miresaka aminy mila afona ho an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra tsy mitsahatra aza manapahany androany de mivavaka za de raha mpitso de janona kely tsotra zay ry avamalala anao ao anaty eritreritrinao tsy miala ao lay Andriamanitra ary raha manana fotoana kely ianao dia mahafoza fotoana mifandray aminy satria fifandraisanao amin'ny isan'andro san'andro zany no mahatonga Andriamanitra mamaly fangatahana zay tianao ho azo ary raha tsy zay sitrany no angatahanao dia izy no mahalala lalana itondrany ianao satria ianao dia mifandray aminy foana isan'andro san'andro
izy no mahalala ny hevitra heverany atsika. Tsy atsika ny tompo-tsafidy eo amin'ny hevitra eo amin'ny fiainantsika, fa Andriamanitra no tompo-tsafidy. Izy no manana zay itondrany atsika isanandro isanandro. Fa ny anjaranao dia ny manompo azy, anjaranao dia mifandray aminy, anjaranao dia miandry lay teny avy aminy, miandry lay feo avy aminy, fa ho hitanao fa hiaraka aminao tokoa l'Andriamanitra, hiaraka aminao tokoa Jesosy Kristy, tsy amelanao rery izy, hitantonanao foana izy, ary eo akaikinao foana izy, ary miandry tsika zao, miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy, mila miaritra, mila maharitra isika. Ninona ny zavatra mahazo antsika, ninona miareta ry ava-malala, fa ho azonao zay rinao, ho azonao ivalimbava, ho azonao ny fanjakan'ny lanitra, satria izany no zava-dehibe iandrasantsika amin'izao. Tena ngeza be ry ava-malala ny zavatra andrasantsika dia ny lanitra, dia ny fiainana mandrakizay. Koa mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavadrehetra, ninona ny zavatra mandalo eo anatrehanao, oka dia ataonao fisaorana foana zany, fenonao fisaorana foana zany eo anatrehan'Andriamanitra, satria tena tia atsika Jesosy Kristy, ary tena tia ny valiana io vavoka angatanao io. Raha zay araka ny sitrapony, raha ianao tena mijoro, mifandray, mahay miheno ny feo, hitanao tsara foana misy Andriamanitra miaraka aminao isanandro isanandro. Koa dia zany ny teny fosa tsotra ny entiko teto, dia santra antsika ho an'Andriamanitra ririhany voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Mahakasitraka ranavavitsika Samina tao anatin'izay toriteny zay. Le hira fon iny aloha dia mahafinaritra mihitsy, fa tsy le hira ihany ny tsara, fa le toriteny koa tena sady tsara no mampahery. Dia isaorana be dia be ianao ranavavy Samina, dia Andriamanitra malefity anao, ary hotsaroninao, hotsapain'ny tanao ny vokatry ny fandraisana anjara ny amin'izany toriteny zany. Ary raha mba azonao an-tsaina hoe firy ny olona mahery amin'izany toriteny zay zarainao zany, ampitondrain'Andriamanitra anao zany. Ka dia mahakasitraka anao dia mitomboa hatrany, mitomboa fahasoavana, dia Andriamanitra ny ombanao hatrany hatrany. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay mahakasitraka azy, fa zava-dehibe ny fankasitrahana izay ataontsika tsirairay avy. Andriamanitra manakaiky pahasoavana koa amaly fitiantsika tsirairay avy. Dia tongava amin'ny ambony indrindra ranavavy Samina, dia fampiasain'Andriamanitra foana ny ianao amin'ny androm-piainanao rehetra. Mahakasitraka. Androantsika resaka faharetana. Alleluia. Satria teto ny atao hoe olona miaritra manana faharetana, dia misy zavatra manosika eo fa mbola miandry ihany. Alleluia. Teto dia tsy nanana faharetana Saoly. Zao ny zavatra nitranga. Ary amin'ny lafiny indray tsy hanomezana tsiny azy, satria amin'ny maha-olombelona hoe tena tsy mora ny zavatra ny ainany. Nefa ialana amin'izay mihitsy no rahantsika sy pampiretsika amin'ny alalan'izany toriteny zany amin'ity androany ity. Raha vakitsika hatramin'ny voalohany io teny io, Samuela voalohany 17. Fa naninona ary raha vakina hoa sy nadiny faina, dia ary no nitan'ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy, fa efa ory indrindra ny olona, dia niery tany anjosy tany amin'ny kirihitra lasy tany anaty haram-bato sy tany amin'ny fiarena, ary tany amin'ny lavaka famorian-drano izy. Ny sasany ary nitany Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileada, fa Saoly kosa mbola tany Gilgal ihany, ary voaka nanaraka azy ihany, nefa tora-kovitra be ihany. Nisy zavatra nanosika teto, poritra, nisy zavatra naporitra, nisy zavatra nanery. Matetika atao baiboly ato misy olona tratran'izay fahamporetana zay. Ny zanak'Israely rehefa nanoloana ny ranomasina mena, dia nisy zavatra naporitra azy mafy, dia ny kalesiny Farao
ny rondrona na movoka veneriana andeha anenjika azy nefa eto anoloana inona ranomasina mena poritra de poritra ary tena nisy tamin'ny zanak'Israely na netreritra ny iverina hitsenan'ny farao anampy tamby amin'ny farao de hiteny hoe andao ataovy andevinao 400 taona zay ny lasa tsy maninona mpiva 400 taona fa aza vonomy zay aza tetezitra ohatran'io satria maninona satria eo anoloana tsy misy ninona azo andehanana tsony ao aoriana nefa mety tonga ny fahavalo ary natiorantsika olombelona ny mandefa melomy fisainantsika tonga de mamina vinina ny zavatra mety hitranga tsy fantatra akory hoe tsy vola nitranga le izy fa isika ny mamorona le zavatra hitranga tonga zao farao de tesitra be de ataony an'izao zay tsy vitako zany ary inona moa ny zavatra mahazo an'ny Saoly teto raha vakiko any amin'ny antramin'ny andininy voalohany Samuela voalohany toko 7 soramady de ny adiny Israely ndray tamin'ny Filistina sy ny nahadiso an'ny Saoly ary nandavan'Andriamanitra azy andiny voalohany amin'narany Jesosy 3 taona Saoly raha vao nanjaka ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy ary Saoly nifantona 3,000 lahy tamin'ny Israely ka ny 2,000 lahy toetra teo amin'ny tany Mikmasy sy tany amin'ny tany avoanan'ny Betely ary ny 1,000 lahy nitoetra teny amin'ny Jonatana tany Gibean'ny Benjamina fa ny olona sisa kosa de nampidino any anday any aby nanao fandaminana zany i Saoly teto nanana miaramila 3,000 izy de ny 2,000 nitazominy de ny 1,000 nalefa niaraka tamin'ny Jonatana ny ambiny nalefa nody rehefa nisy olona hafa ihany teo fa nalefa nody natoky teny izy nampiasa ny fahaiza mitantana izy fantanina mipetraka hoe voalohany nanontany an'Andriamanitra ve Saoly raha nanao an'izany fanapa-kevitra zany rehefa misy fandaminana ataontsika ravana eo amin'ny fiainantsika de ny torohevitra tsara indrindra menanao de zao mangala hevitra amin'Andriamanitra maka hevitra amin'Andriamanitra mety ve zao fandaminana ataoko zao mbola betsaka ny vahoaka teo fa nanapa-kevitra Saoly 3,000 ihany ny 2,000 eto amiko ny 1,000 any amin'ny Jonatana fantanina mipetraka voalohany de zay fantaniko zay hoe nangalany hevitra tamin'Andriamanitra ve zay fandaminana nataony zay raha misy fandaminana tiantsika atao eo amin'ny fiainantsika mizatra tiantsika hovaina eo amin'ny fiainantsika aza dininao ny mivavaka mizatra ataonao rapitso fa nanapa-kevitra ho raisinao rapitso Jesosy aza riavana ny fidin'ny mpianatra ny fadiana ny anao alim-bavaka izy ny alin'iny nefa Jesosy satria inona zavatra hitranga isy fanapa-kevitra ngeza-be ho raisina rapitso hoe izy avy no fidina amin'ireo 2,000 lahy reo fandaminana zany misy fotoana ianao hanapa-kevitra misy dingana ho ataonao misy lalana ho alehanao rapitso misy fandaminana tianao atao eo amin'ny fiainanao tena zavatra tsara indrindra aza manaonao foana aza tonga de mihetsika fampetrao amin'Andriamanitra inona Andriamanitra ny andaminako an'ity asako ity inona Andriamanitra no andaminako an'ity fiainako ity alohan'ny asa ianao maraina alohan'ny ainga ao an-trano aza tonga de mivoaka ny asa tsika ty andafy raha mandinika nareo de ny asa ty andafy mila mampiasa saina mila mahay mandamina tsara rehefa miasa ty fa tsy hoe atao asako toto de eto anatrehan'Andriamanitra rapitso tsika reo zany zao tsy tokony isy amintsika reto hoe hivoaka ny trano tsy mivavaka izany satria maninona tahiny tompo aloha miangola aby zay avy no hitan'izany miangola aby zany mbola tsy tara ianao tonga soa sy anareo rehetra zay mety tsy voarava tao ambony tao alohan'ny ainga ianao zany de zao misy fandaminana ho ataonao le zavatra ohatranay ataoko voalohany ty ataoko ohatr'izao zao ny andaminako ny asako apetrao amin'Andriamanitra mety fe zany Andriamanitra zay ny ivavahantsika amin'ny maraina Jesosy apetrako aminao ny diako halleloia alameny ny diako Jesosy tary io lalana Andriamanitra ka teto Saoly
tsy nametraka ny fiainany teom-pelatan'Andriamanitra, tsy nametraka ny fomba fiadiny a teom-pelatan'Andriamanitra izy. Zao mantsy ny olana. Ary Jonathan namely ny miaramila ny Filistina izay tany Geba, ary reny Filistina zany. Ary Saoly nampitsonga Anjomara teny amin'ny tany rehetra ka hoe aoka ny tany rehetra ka hoe aoka andreny Hebreo. De reny ny Israely rehetra fa efa namely ny miaramila ny Filistina Saoly ka de ala ny Filistina ny Israely. De vony ny olona anaraka ny Saoly ho any Gilgala. Ary Filistina eto am'izay no mipotra ny tsy fahaizana kely somary nandamina. Ny Filistina 3 alina ankalesy sy 4 antsovaly, ary voaka betsaka tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina de nivory ady tamin'ny Israely. Tena andesika ny toby tao Mikimasy atsinanany Betavena. Ny olona tonga firy 3 alina mandeha kalesy, 4 mandeha sovaly, mandeha tongotra tsy voaisa tsony. Inona nataony Saoly tary aloha? Nalefa nodiny azy ny olona. Nefa Saoly nanana olona. Saoly mba nanana olona ohatran'ireny hoe tahaka ny fasika eny amin'ny amoron-dranomasina. Fa inona nataony Saoly? Ny fanapahan-kevitry Saoly de zao. Nalefa nodiny olona. Antanio an'Andriamanitra ny zavatra tokony ataonao amin'ny sisa. Alefa komody ve reto Andriamanitra sa ho tazomiko? Efa nomen'Andriamanitra olona betsaka ianao de aza alefa mody. Fa eto miara-miady aminao. Halleluja. Amen. Mitomby ihany zao tsika amin'ny groupe zay maresy. Halleluja. Tsisy avelantsika mody zany. Fa mivoaka iady daholo tsika. Be ny vokatry ny tena randra fa mipiasa ny vitsy de andaotsika tena androso. Halleluja. Zay va nitananareo foana hoe midira amin'ny ranon'ny batisa de manao fanasan'Andriamanitra fa vao ho tahiry ianao. Maherezana Bavelika amin'izany race connexion zany. De mipotra ny tsy fahaizan'ny tatany Saoly, ny olona tonga 3 alina nankalesy 4 antsovaly. Ny azy 3 fotsiny no nitazomy fa nalefa nody ny olona. Ary rehefa tonga izay de ary no nitan'ny lehilahy teo amin'ny Israely fa poritra izy. Mahaporitra zany hoe ianao 3 ny olona amanetsiny. Ary olona voninkiady. Ary io teny hoe poritra io poritra zany tena hoe tena anatina tena hoe poritra le tena le tsy hitanao zay ho atao tena misy manery ianao de matsiaro mihitsy ianao hoe tena poritra. Ary misy fotoana i Jakoba tratran'izany zavatra zany. Isika amin'ny Genesis i Jakoba rehefa nenjehany Esau de neka andeha mitamby any Esau fa tsy nety Esau. Any amin'ny Genesis 2:3 de verina tany amin'ny Jakoba niraka ny hoe tafahoana tamin'ny Esau ralahanao zay ary koa avitsehanao mitondra olona 700 lahy izy. 9 de natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra tao anatina fatahorana, tao anaty tahotra ny amin'ny zavatra ho avy. Ohatry tonga de nahita zany izy hoe iny Esau de mamely anazy de maty izy de tena zany ny zavatra hita de poritra. Ary teto de poritra koa ny olona. Nahita ny olona be dia be. De inona zavatra nataon'ny olona? Lasa nihery tany anjoy ny olona sy tany anaty kirihatr'ala, tany anaty aram-bato, sy tany amin'ny fierena ata anaty lavaka famorina, ata anaty lava-drano. Nefenan'ny olona tamin'izany natao ohatry ny ho faty. Zany ny olona rehefa poritra mitady toerana efenana.
ary ny hebreo sasany ary tena niny nifindra monina mihitsy lasa nepitany Jordan mihitsy ary havana nepitany Jordan mihitsy ny olona mba haninona mba hitsokady Saul nijanona teo a nisy vahoaka ihany niaraka taminy fa vahoaka torakovitra inona moa no atenainao amina vahoaka torakovitra manabe isa fotsiny fa na olona anankiray mievina ary de efa tafatsoka daholo reo satria efa mangovotra efa mangovotra ary andiny favalo ny andry afitony izy araka amin'ny fotoana nataony Samuel fa Samuel tsy mbola tonga tany Gilgal ary ny olona nielina andao an'ny Saul mahapalahelo ngery avany Saul teto eretiny hoe ka eto mantsy zao de zao ny tokony hoe ho avy Samuel anao fanatitra ho an'i Jehova midina ny fomba an'Andriamanitra ay ny lojika mahatonga amin'ny tena nampalahelo Saul de zao Saul ngery avana niaritra nisy zavatra naretany any tao ny olona miala aminazy sy tafajanony eo mangovotra ny fahavalo hoe tsy ohatry ny fasikan-dranomasina ary izy tsy teo ny eo izy de nanao zavatra tsy nety fa mbola ny andry afitony satria afaka herinandro ny fotoana tokony andokavan'ny Samuel zao anefa tsy tonga Samuel mory zany sa sarotra sarotra zany toerana nisy azy zany hoe fahavalo efa reo ny olona mitsoka azy ny andry ihany koa nefa izy ao anaty fahampiretana ny andry tsy tonga Samuel iza moa Samuel de solon-tenan'Andriamanitra fa maninona ary Andriamanitra ny tsy tonga tamin'ny alalan'ny Samuel nefa Samuel nindrasana nefa niady efa mananotanina fa tsy mbola niatra zay zany aloha mariako tsara mihitsy zany iny efa zavatra anatin'ny sain'ny olona efa mahita fahavalo tonga fa ny fahavalo mbola tsy tonga fa ny olona nieritreritra fahavalo efa tonga nitsoka ny olona satria nieritreritra efa tonga ny fahavalo niafina ny olona satria nieritreritra ny zavatra anjo azy rehefa tonga ny fahavalo nieritreri ny ady fa tsy mbola nisy ninona ny tranga ny andro 7 andro Saul mbola tsy tonga Samuel fa mbola tsisy ninona ny tranga ary eo no fahatsoana ny tranga am'izay ary ananarina antsika androany aza dindry havana fa Andriamanitra de nampiteny any Abakoka any amin'ny Abakoka 4:7 eny na de mitaretrehitra aza de andraso ihany ny 7 andro no nataony Saul fetra fiandrasana an'Andriamanitra fa tsy 7 andro ny fetra nameny Filistina hoe hiaviny fa ny Filistina hitany teo fotsiny fa tsy tonga nge ny Filistina nanafika fa i Saul nametraka 7 andro ny fotoanako amin'Andriamanitra ny fahavalo efa reo rehefa tsy tonga de afaka didy andraso ihany Abakoka 4 fakiko aminao mihitsy zany voaigny antsika ny tenin'izy ty Abakoka 4 7 ny fahitana de mbola ho avy amin'ny fotoan'androny ary mikendry farany izy ka tsy ho diso eny na de mitaradritra izy de andraso ihany fa ho avy faingana tokoa izy ka tsy hijanona misy fotoana mitaredretra Samuel vao tonga ary havana fa i Samuel raha jerenao tsara ny tantara eto de zao ary ny andry afitony izy araka ny fotoana nataony Samuel fa Samuel mbola tsy tonga tany Gilgal ary ny olona nielina andao an'ny Saul i Samuel tsy tonga ny olona niala inona ny zavatra ataonao raha ianao no amin'ny toerana
de afaka hitentsika hoe olombelona izy zao ny tsara fantatrao tsy olombelona tsotra tsony Saoly teto ny olombelona tsotra reny alefa nody tamin'ny marainy reny reny alefa nody tany an-tranony de misy olona ambonimbony kokoa de ny miaramila de misy olona ambony kokoa ny mpife miaramila de eo Saoly i Saoly de efa olon-dehibe ny zavatra andrasana amin'ny Saoly tsy mitovy amin'ny zavatra andrasana amin'ny reo olona rehetrarehetra zao ozy isitsika hoe olombelona kosa ekeko fa olombelona fa hafa n'ireo olona reo i Saoly de manana didy sy andraikitra ary nametran'Andriamanitra adidy sy andraikitra ny zavatra zakan'ireo zanakelyko reo ny zavatra zakan'ireo ny fetran'ireo tsy fetrako satria za dada alleloia zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika rehefa hosorana ho mpanjaka isika ny fiandrasantsika rehefa mivavaka reto an'Andriamanitra tsy voatery mitovy ianao hoe mandroso ara-panahy io tsy mitovy ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao sy olona vao hitanao mivavaka androany nareo rehetra vao nanomboka mivavaka reo nge de zao hoe tsika vao manomboka manoton'Andriamanitra de ohatran'ny zazakely mena gato na de mbola tsika mbola le malotika de mena gato mena valim-bavaka inga fa rehefa manomboka mivavaka ela ianao manomboka mandroso ara-panahy anao misy fotoana tena miandry tsy ohatry ny talotsiny tonga de vao Andriamanitra tonga de tonga ny valim-bavaka misy fotoana tena miandry ary misy fotoana miandry elaela mihitsy satria maninona misy zavatra efa takian'Andriamanitra ny anatintsika misy avo ara-panahy izay tsy itovizan'ny Saoly amin'ireo olona rehetrarehetra zao Saoly mpanjaka i Samuela tsy hoe tsy tonga mihitsy fa raha jerentsika io sary io rehefa ozy izy 15 ary niandry afotony izy araka ny fotoana nataony tamin'ny Samuela fa Samuela mbola tsy tonga tany Gilgala ary ny olona nielina andahoan'ny Saoly 17 ary Saoly eto aty amiko ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana ka tena nanatitra ny fanatitra hodorana izy fahadisoana satria zao Andriamanitra nanendry an'i Saoly ho mpanjaka fa tsy nanendry an'i Saoly ho mpisorona samy hafa ny andraikitry ny mpisorona sy ny mpanjaka re afaka malalako ny mpanjaka de ihany vahoaka fa ny mpisorona ihany mpanjaka sy ny vahoaka alleloia tsy afaka handray ny asan'ny direktera ny sekretera ary tsy afaka handray ny asan'ny inavy ny zavatra tsy afaka handray ny asan'ny dada ineny dada tsy afaka hanao ny asan'ny neny ny manatitra ny fanatitra ny mamono ny fanatitra sy ny mandoro ny fanatitra de ny mpisorona fa tsy ny mpanjaka samy hafa zany hanjaka amin'ny vahoaka ny nanendren'Andriamanitra ny Saoly fa tsy nitondra ny fanatitra eo aminy fa eo Samuela nosoran'Andriamanitra tamin'izany tsy azo afangaro ry havana fa noho ny fahampiretana de satria Saoly te aka ny fon'Andriamanitra te hita fitenatry Andriamanitra de nidorany ny fanatitra tsy manana lalana anao an'izany izy fa ny zavatra nampalahelo de zao 17 eo amin'ny 17 afa tsy hoe amin'ny 17 akory ary rehefa vita na tena fanatitra hodorana ny indro tamin'ny Samuela zany hoe zao zany teo amin'ilay fotoana nanaovany an'le nandorany an'le fanatitra Samuela efa andalana zany hoe niandry kely ny aritra kely fotsiny izy tena le tamin'ny laoniny ny tokony ho izy no zavatra nitranga fa teo amin'le tsy faharetana kely amin'ny fanampiny kely sisa efa naharitra ihany fa le fanampiny kely ny tsy tao betsaka tsika ary efa tratran'izany daholo tsika rehetrarehetra eo am-piandrasana an'Andriamanitra
de eo amin'io ambony kely tokony andrasana io tsy vitantsika intsony nefa eo amin'io mihitsy ny tokony ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra na mahavotsitra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana raha isy ohatra antsika zao mba mifady anina 3 andro de nono tsika ny andro voalohany rehefa mifady anina 3 andro tsika na 7 andro de ny andro faharoa no anisan'ny mafy indrindra rehefa mifady anina ndray tsika rehefa orindrina kely eo atsika efa zatra mifady anina de ny andro faharoa tena sarotra ary rehefa amin'io andro faharoa io tsika de tady ho alem-panahy hinana angambaka za tam'izavo mifady anina 3 andro voalohany ozy ianao ny andro faharoa tam'izany mivarotra tomobile teo Maremasay teo zay tam'izany ka zay mipetraka eto Analamahitsy eto ambonimbony eto amin'ny eto Ambondimangy eto zay no mipetraka de ny tomobile tam'izany efa nitahiny nanomboka nitahin'ny tompo fa nomboka ny vavakely de efa nomboka nitahin'ny tompo de hatram'izay tomobile anankiray retina midina eo amin'ny Maremasay eo fatatery mivatahin'ny tompo de mampidina tomobile maraina mampidina tomobile efa mba maromaro ny fiarakodia midina tam'izany de maraina angambany adiny 2 mampidina tomobile fotsiny de ny hariva indray mampiakatra andreo fotsiny efa mba misy maromaro fady anina zay tam'izay zoma lakamisy zoma de mifarina sabata fa le zoma ozy ianao za mifady anina le mandeha mampidina tomobile any amin'ny Masay de miakatra tongotra tena tsy vitako tena nalemy tafapetraka eo amin'iny fiakarana iny aho malemy loalo zay vao mifady anina hoe ankoatran'ray andro tam'izany fa mafy zany de nihinana fa rehefa mifady anina tsika ka mihinan-kanina maneno vao mihinana kely fotsiny tsika de maneno ndry tahak'izay azy sy mihinana satria maninona lasa tsy ny ampisoinanao tsy afaka irehare amin'ny tenanao tsy afaka iteniny hoe zany vita nanolotra ny aiko sy ny tenako anao Jesosy io tsy faharetan'io tena amitsorana zavatra be dia be niakatra tena tendrombohitra 7 andro sy 7 alina i Mosesy fady anina poritra de poritra ny zanak'Israely satria nge vakitsika izany tena va zany amin'ny Exodus misy an'izay teny zay Exodus faharoa amby 30 ny nanaovan'Andriamanitra zanak'Israely omby lavola kely volamena ihany koa fa sy fahatezerin'Andriamanitra ary efa hitan'ny olona fa efa eraka tsy mbola nidina atao tendrombohitra any Mosesy de niangona teo amin'ny aroantsika amin'ny mitsanganaka anaovan'Andriamanitra izay tarika atsika ao aloha fa le Mosesy iny zay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany Egypta de tsy fantatra izy nanjoa azy tsara fantatritsika fa 7 alina sy 7 andro Mosesy ny teny fa raha vinanina itsika ny zavatra nitranga de mety vao niakatra herinandro teny izy de fa tsy andrin'ny olona tsony matoka na miteny an'izany mbola nisy fotoana teo namboarana nangalana ny volamena rehetra teny aminazy teny nandrendrehana ny volamena de nandrafetana sary ombilay kely volamena fotoana nylany amin'izany zany hoe tsy hoe any amin'ny 7 andro kory na any amin'ny 70 andro fa za mino fa vo herinandro niakatra Mosesy io tsy andry zanak'Israely io inona naporitra andrao mahita anazy ampovoan'ny tany efitra nefa Mosesy ilay solotenan'Andriamanitra tsy miaraka amin'io de nitsamboamboatra taitaitra nanoloana ny tany efitra ka mieritreritra fa tsisy Andriamanitra ianao aza taitaitra alleloia aza taitaitra fa Davida ny tena any amin'ny Salamo fa 70 any aitsika tsy enjery zany ny andro teny andry an'i Jehova de nitodika izy ka nandriny fitana Salamo fa andao vakitsika izany teny zany Salamo 70
salamo fa efapolo raha mario ampepolonao satria tiako mba hotsaronao androany salamo fa efapolo andininy voalohany niandry de niandry any Jehova ary nitodika izy ka nandre ny fitarainako nitodika ary nitodika antsinjo izy ka nandre ny fitarainako na melesina Davida te niandry de niandry de niandry any Jehova zany tsy niandry fotsiny fa niandry de niandry ane tena niandry tena mety tsy tonga herinandro tsy herinandro ny elanelany zany mety 2 volana izy niandry teo foana na 2 volana tsy fantatra na amataonany tsy fantatra izy malala an'izany fa ny zavatra fantany na rovinana de zao niandry de niandry mbola tsy tonga de mbola niandry tsy tonga fa niandrasako hoe halleloja fa ny valiny de nitodika Andriamanitra nitsinjo azy de nandre ny fitaraina fa Saoly niandry kely fotsiny satria herinandro ny fotoana niandro anankiray taorinan'io tonga de nataony ny fanatitra vo vita nefa izy de tonga Samuel zany i Samuel zany i Saoly eo ampanomboka anaovana ny fanatitra Samuel efa eo andalana saingy tsy nisy ny maso lavitra ka nijerena hoe ino fa efa tonga izy tsy nomena maso lavitra i Saoly fa finoana ny kapetraka-Andriamanitra tany anatiny hoe manana finoana rehefa niteny ho avy de ho avy tsy haiko ianao rehefa misy fotoana diso fanantenana tamin'ny fanaovana fotoana taman'olona samy efa nanao rendez-vous taman'olona daholo angambontsika de tsy tonga le olona de tsy matokotsotsika efa manao fotoana aman'olona Andriamanitra riavako riavana malala ny zavatra tsy hain'Andriamanitra atao de tsy tonga amin'ny fotoana ifanomezany aminao rehefa miteny Andriamanitra fa ho avy de ho avy izy ny anjaranao de ny miandry fa tsy miandryandry eo ampianasana valim-bavaka ny olona betsaka ny olona no miva de miala amin'Andriamanitra de lasa ozy ny olona misy vaholana ange aty mahazo olona dadarabe avy aty fa ty tsisy miandry zany fa tonga de inona fotsy ety ny akolamena sy ny tantely sy ny ronono avy tsy ny toka mahery avy fa tonga de valim-bavaka io fa tsisy miandry zany ny Andriamanitra reo ihany ozy izy misy zany miandryandry zany fa nyle tsy miandry misy olona nentina mbavaka de tandafy de karakara taratasy izy io nentina mbavaka fa zao tsy nahandry izy ary nisy olona niteny zay mahavita taratasy izy amin'ny entina mbavaka hoe mba azahoany taratasy ary zay de mametoky anareo fa ninona entina mbavaka enin'Andriamanitra zao mitondra mbavaka ny ataotsika de miandry mandefa ny demande tsika de miandry mandefa commande tsika de miandry livraison halleloja fa ny olana be de be mandefa commande tonga ao aminao le entana ianao efa mifindra trano de tsy lasanao le entana sahirana nefa mifindra trano mbola tonga ao aminao ihany ny entana nefa ianao efa tsy otsony firy ny olona mandefa commande amin'Andriamanitra rehefa na fa firy mba mahazo an'le livraison miantony tsy hoe ny livreur ny tsy tonga ny anjely tonga fa le olona efa tsy otsony satria tsy nahandry entina mbavaka le olona mandao entina mbavaka ianao fa miandry tsy nahandry izy nisolokin'olona ny volany satria
eto tsisy an'izany nareo raha misy miteny an'izany hoe manomeza vola fa zay afaka mikarakara taratasy a de tadidy teniko ty fa very ihany ny volanareo tsy misy an'izany aty laingy zany hoe aty andafy ianao de isy olona afaka ikarakara raha makany abarbesy ianao a de any vitany na permis sandoka na taratasy sandoka fa raha voasava amin'ny ianao de sahirana ianao fa tsisy zany fa ndao hiankina mivavaka tena marina zany teniko anao zany a fa le olona tonga de lasa to de tratran'ny fisolokina avolety zay mavita taratasy nandoha vola tany a ratsy noho ny tsy nanana indray ary satria nanao zavatra tsy ara-dalàna inona ny antony tsy nahandry an'Andriamanitra livraison express de daviny io lozy na elona marina zany zay maharitra vadina lila fa zay tsy maharitra vadiny kiodikely ozy izy arbetiny fa zay miandry an'Andriamanitra de tena mahazo fahasoavana Abrahama tsy nahandry tena azo any Ismaela ary ny fandinihan'ny olona de taranak'Ismaela reo lasa musulman reo fanohatra amin'ny kristianina vokatry n'inony zany vokatry ny tsy faharetana vokatry ny tsy fiandrasana lay andro zay niasanay moa de mivarotra tomobile taloha tsy nisy vola mihitsy tao an-trano tamin'izay tsy nandeha mihitsy mivarotra de nisy fiarakodia zay anankiray tamin'ny tomobilinay nisy olona tonga nijery an'le izy zay amin'io fa tsy misy vola raisina de ambany ny vola nomen'le olona am'le izy nefa le izy mba tomobile 4x4 zay toko mba misy valerany ambonimbony ty misy raha anao nareo efa nisalasala ihany zay mivady jesosy tena tsy misy afa-tsy ty ve zany ny fitahina fa de tsy maintsy atao satria tena tsisy raisina dia nalefa le tomobile nialina iny de somary nareo ihany hoe tena tsy de tava voakaraka ny tokony nietretina le izy ambanimbany ihany ny vitanan'le olona le izy fa nalefa satria tsy manam-bola inona ozy anao zavatra antrany ny ampitso maraina ka zay na clientany amin'ny province tamin'izany feny client anay eraky ny province ana Madagasikara nahatrany debona fianaratsony indrindrindrindra Tamatavy sy rehetrarehetra ny ampitso maraina ozy ianao nisy olona client anay avy any amin'ny faritany tonga de naka tomobile nanongo teny zay mivady hoe raha mba niaritra kely le tany le vola azo tamin'ny alina niapitsony ihany fa nentina nanaovana zavatra nefa marina vofo zay de tonga ny olona nividy zavatra misaotra ny raha nantandrina Maria Sarlina nanazava antitra ihany nantany zanary ambony valera izy akody kely de olona lasa hirana za koa ary zao vao nahenao zany misaotra ny neny Sarlina tsika nampianatra atsika ampianatra atsika ny dikany obolana malagasy zavatra tiako tenenina zany de zao raha le tamin'ny alina zao zany niaritra kely hoe andao fa tsy maninona io fa andao tsy alefa io fa tsy mahazo tombony de tonga ny marena tonga ny valim-bavaka fa de tena nanomboka teo tonga ny olona tany amin'ny faritany ny vidy tomobile ny atoandro iny nisy olona tonga ny arivan'iny nisy olona tonga de nandeha ny varotra de takizay tsy nalefa le tamin'ny omaly zany satria naniny satria tsy niandry i Samuel efa andalana fa i Saoly tsy nahandry Saoly efa mieritreritra mahita nahazo vonon'ny Filistina na ahoana ianao no filan'Andriamanitra vonon'ny Filistina fa maninona tsika ny mieritreritra zavatra ratsy foana ho tonga amin'ny fiainantsika afa tsy tonga eo ange ka tena maty ange za izy ny tena hoe ho faty ianao ny zavatra indrasan'Andriamanitra amintsika de tsika miandry tsika mahandry
tsika matoky azy. Riavana zava-dehibe amintsika ny miandry an'Andriamanitra. Ary nalailo Andriamanitra hitany Saoly tsy niandry satria tonga Samuela dia nitsenainy Saoly dio Samuela, inona no nataonao? Ka mpaminany any fantany ny zavatra efa nataony Saoly. Ary hoy Saoly, raha hitako fa mielo mandao any olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangona tamin'ny Mikmasy ny Filistina dia hoza hitina amin'izao ny Filistina mely aty Gilgala nefa tsy mbola nanao fonana ho an'i Jehovah ihany dia sahy ihany ka nanatitra ny fanatitrodorana. Hitanao fisainany ihany no nieritreritry dia hoza hoy hidina aty ny Filistina dia amely dia ataonao ohatr'izao dia tena ay tsondromony any lefina dia tapahany amin'ny sabatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny sary omen'Andriamanitra fa ny sary nomen'ny fisainan'ny Saoly. Riavana za teteny aminao androany ndao ampitoviana ny sary programan'Andriamanitra sy ny zavatra tokony hitatsika. Andriamanitra tsy mbola nieritreritra zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao zany. Andriamanitra tsy mbola nieritreritra n'izany hoe anisy ratsy anao na voadidina Filistina ianao na inona andaontsika hiandry an'Andriamanitra. Andao hiandry an'Andriamanitra. Andao hiandry an'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra tsy mbola nandiso fotoana teo amin'ny fiainantsika izany. Ary tsika raha vao tsy miandry an'Andriamanitra dia manao erreur tsika eo amin'ny fiainana. Manao adisontsika eo amin'ny fiainana. Hozy izy Samuela 9:30 dia hoy Samuela tamin'ny Saoly, nanao adaly ianao, tsy nitandrina didin'ny Jehovah Andriamanitra ao izay nandidiana anao. Fa raha zany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely mandrakizay. Koa izao dia tsy aharitra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony. Ary izay no voatendrin'ny Jehovah mpanapaka ny olona. Satria tsy nitandrina izay nandidian'ny Jehovah anao ianao. Dia nainga Samuela ka nila tany Gilgala akany Gibean'ny Saoly, Gibean'ny Benjamina, ary Saoly nandamina ny olona izay teo aminy dia tokony hoe 700 lahy. 900 lahy. Vokatry ny tsy faharetana dia nalahelo Andriamanitra. Ohatran'ny hoe tsy nisy afaka nampisehoan'Andriamanitra ny heriny satria tsika tsy niandry teo. Fa ianao io za ty mila miandry dia mahita hoe ohatran'ny ao namara zao Andriamanitra zao miazy. Aza mitaitaina ianao fa Andriamanitra io, Andriamanitra tsy mampitaitaina, mampilamin-tsaina. Misy fotoana misy zavatra ohatr'izany dia tena hoe tena andrasako mihitsy ao na fisehoan'ity zavatra ity. Jerena hatramin'ny farany. Tsy manday Andriamanitra raha miteny fa ho avy. Ary rehefa ho avy Andriamanitra dia hoy ny tena Andriamanitra hoe ho avy vaingana izy. Mampiailanao androany. Mety misy zavatra mamporitra anao. Mety voaporitra ianao ary tsy mahametsina anao raha eo amin'izany toerana izany ianao. Fa tetenanao nefa hoe fizahan'ny toetrangeza-be eo anoloantsika, ny pression izay efa aorianantsika sy ny fiandrasantsika valim-bavaka. Fa raha miaritra amin'io ianao miandry an'io sady ho fijona vavolombelona be io no hisy tsirony be aminao io mandray zavatra niandrasanao tamin'Andriamanitra io. Taorinao tonga hitantsika tsara fa raha vakitsika ny teo fa tsy vakitsika satria lava loatra. Ny Samuela voalohany 7:20 ny namono Jonathan, olona vitsika ny Jonathan namono an'ireo Filistina ireo. Tena tsy nilaina akory ilay zavatra rehetra. Nefa ny zanak'Israely tsy nanana sabatra tamin'io. Bakeo ny toean-tantara mahafinaritra be ny toy tantara io. Dia teny aminao hoe ny miandro no ataontsika. Fa raha vitantsika ny miandry alao Andriamanitra hiasa. Ary ianao olona tokony efa hitany voninahitra Andriamanitra mihitsy ianao io. Fa ny problema sy ny olana foana dia ianao tsy mety miandry hatramin'ny farany. Hitanao, ampahany fotsiny hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Tsy mety mahita ilay tena izy ianao satria tsy niandry ilay tena izy teo ianao. Andriamanitra ny andrasanao dia alao Andriamanitra no avy. Na amfiry ny famantaranandronao tsy famantaranandron'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa nefa manana ny fotoanany
ary Andriamanitra dia tsy maintsy tomba. Androany a manomboka etsika andao hiandry andao anampaharetana tsy mora le miandry amafampiretana fa ho hitanao ny tsiron'izany hoe niandry an'i Jehovah dia nitodika izy a nandre ny fitarainako, nitodika izy a dia nitsinjo aho dia nandre ny fitarainako. Ko mahereza manana faharetana fa ny fananantsika faharetana no tena azahoantsika ny valim-bavaka tena mirehatra io, azahoantsika ny valim-bavaka tena misy tsirony za miteny anao, izany hoe valim-bavaka raisinao ao anatin'ny faharetanao zany. Valisoa fanomezana ngezabe ho anao aorianan'ny faharetanao dia ny valim-bavaka. Hotahiny tompony antsika tsirairay avy a maherezitsika tsirairay avy. Halleluia. Niandry an'i Jehovah. Fatao anaty lavaka Vavanao amin'ny valim-bavaka io, io valim-bavaka io mihitsy ny salaminao. Halleluia. Lidera Jesosy.
Rahantsika vavaka zany hiry zany avana malala. Lotsika hiandry an Jehova fa tsy mahafatantoka ny miandry an Jehova ry havana. Lotsika hiandry an Jehova fa tsy mahafatantoka. Andraisana valim-bavaka mahafinaritra. Na ianao ary mahatsiaro mihitsy hoe zao ny tsirony zany hoe niandry an'Andriamanitra. Misy olona tsy mety tonga eo amin'izay hoe fiandrasana an'Andriamanitra izay mihitsy satria tsy mahatoky ny fahatongavan'Andriamanitra izy. Ianao tsy tokony ohatr' izany. Ianao tsy tokony ohatr' izany fa ianao tokony olona atoky. Halleluja. Atoky fa Andriamanitra dia tsy maintsy tonga. Misy zavatra hiandrasanao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary hita mihitsy ao anaty fahampiretana ianao satria misy olona tokoa mety hanan'olona vola ianao ary ilay olona miteny hoe raha tsy tonga rapitso ny vola dia ho kadraiko ianao. Miandry nefa ianao an'Andriamanitra hatramin'ity alina ity tsy tonga izy. Za tena teteny aminao. Tsy hoe tsy tonga rapitso mare izy ka tsy ho tonga intsony eo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra koa te hamola volanao. Sotra Jesosy. Sotra ny amin'ny teninao tamin'ity androany ity. Matoky sy mihintsy zay Jesosy fa tena ombanay ianao. Tsy nahay niandry ianao zay hatramin'izay Jehovah Andriamanitra fa amin'ity ndray mitoraka ity kosa ataovy mahay miandry ianao amin'izay zay. Ataovy tsapany esirenay fa tena Andriamanitra tsy maintsy tonga ianao rehefa andrasana. Andriamanitra tsy maintsy tonga ianao rehefa milaza fa ho avy. Jesosy malalo, azavelanao ho diso fanantenana ny mpanomponao. Azavelanao ho diso fanantenana ny mpanomponao. Fa ho tahinao ane. Ary ahita sy ahatsapa tokoa fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Fa Andriamanitra tena tonga ianao. Rehefa andrasanay. Dia manay zany faharetana izay tokony hananany olona eo am-piandrasana anao. Zany faharetanao amin'ny Habakoka izany. Esolotry ety aminay zany toetra ny Saoly tsy mba manam-paharetana ny andry anao zany na dia kely aza. Fa manjary tsy ahitana iny voninahitra. Sotra Jesosy ah. Mankasitraka anao tamin'ny fotoana teto androany. Fa raha naharika anay teto tokoa ianao ary nametraka teny taty ambavanay. Ka dia misaotra Jesosy ah. Ta io zany vonafafy zany mba hamoa avy zato toenana ampon'ny olona tsirairay avy. Azavelanao ho verimaina. Azavelanao ho lasan'ny voninam-pitsaingoka Andriamanitra. Bera ny anja ny sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluja. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ry havana malala. Ka andao mpanjosika ny vavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ary nabavy $100 anao ny fitenenana. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ah. Dia mpanjosika ny vavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ary nabavy $100. Tany tompo pastera dia tany tompo antsika rehetrarehetra izay naharitra sy ny anty vavaka fiambenana ity dia mbola iary vavaka antsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra renay tsara indrindra ao, misaotra anao izay satria mbola nomenao hery, nomenao faharetana izay nafahany niharitra sy ny eny ny teninao iny Jehovah Andriamanitra. Fa fantatra efa ianao no nanome hery enay nafahany niharitra izany torimaso izany. Ary amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra dia saorana eo anao izany na eny teninao izay satria ianao mbola mampianatra anay satria tsy reraka ianao Jehovah Andriamanitra mananatra anay ny tokony efanay.
hanatsara ny fifandraisana eo aminao. Misaotra Andriamanitra satria nampianarinao zay ao androany mba hiaritra satria fantatray ianao le Andriamanitra tsy manana diso fanantenana, ianao le Andriamanitra tsy manala baraka anay Jehovah Andriamanitra. Angatahako eto anatrehanao any andresy lahatra ho anay rehetrarehetra zay nieny teto mba samby hoe haharitra amin'ny valim-bavaka anay, haharitra amin'ny fanomponanao satria zay maharitra hatramin'ny farany novonjena ho izy teninao Jehovah Andriamanitra. Anao any tena hoe hampamoa zany teny zany ao am-pony rehetrarehetra, samby haharitra anao zay, haharitra valim-bavaka avy aminao satria ao aminao ny zavatra rehetrarehetra zay ilainay, ao aminao ny misy solution, ao aminao ny zavatra rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao amin'izany teny mamy zay namenao anay amin'ity androany ity, ary amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra dia tsy miafina aminao raha hivavaka ao amin'ny firenena malagasinay Jehovah Andriamanitra, zay tsy miafina aminao tokoa zany zavatra miseho, zavatra mandalo amin'izany firenena malagasinay zany. Eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra dia mangataka ny famindram-pova aminao, mamindrafo amin'io firenenay Jehovah Andriamanitra, mamelany iloko ny firenenay io, fantatra fa tena hoe anisany tena hoe tsy maharitra anao, tsy maharitra miaraka aminao tokoa zany firenenay zany, tsy maharitra ny valim-bavaka avy aminao. Eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra dia angatahako aminao hijery manokana izany firenenay zany, hijery ny mponina ao anatin'io firenena io, indrindrandrindra hijery ireo mpino ireo Jehovah Andriamanitra mba tena hoe haharitra, mba tena hoe haharitra ny fanompoananao, haharitra ny valim-bavaka satria fetsy tokoa ny devoly amin'izao fotoana izao, tena hoe mitady zavatra tsy andrasana valim-bavaka avy aminao Jehovah Andriamanitra. Mangataka ny fanahy-masina avy aminao tena hoe hilatsika amin'ny mpino rehetrarehetra samby haharitra ny valim-bavaka satria ianao le Andriamanitra tena tsara, ianao le Andriamanitra tena hoe tsy misy toy ny ianao Jehovah Andriamanitra. Ianao rery ihany le Andriamanitra manao lanitra sy ny tany. Dia ontoko anatrehanao zany firenenay zany, ako ny amponao mbola be dia be tsy mahalala anao, mitoky amin'ny sampy, mitoky amin'ny zavatra zay tsy dikan'ny Jehovah Andriamanitra. Mangataka ny fanahy-masina avy aminao Jehovah Andriamanitra tena hoe andresy lahatra izy ireo, ahafahan'izy ireo tena hitotika aminao satria aminao rery ihany misy zavatra rehetrarehetra. Anao any andresy lahatra sy ampianatra izy ireo mba halalanao, hitotika sy hanompo anao rery ihany. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia entiko anatrehanao be dia be ny loza, ny korontana izay mahazo Madagasikara anay Jehovah Andriamanitra. Fantatray Jesosy malalo, anao Andriamanitra malala ny zavatra rehetrarehetra, ary ny zavatra ataonao Jehovah Andriamanitra dia miara-miasa sy mahasoa ao amin'izao fotoana izao. Be dia be ny potika, be dia be ny tratra ny loza, tratra ny aretina amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Mangataka ny fanahy-masina avy aminao tena hoe hamangy izy ireo satria efa potika ny zavatra eo ampelantanana mba hiantsoantso anao satria ianao le Andriamanitra velona Jehovah Andriamanitra. Resy lahatra io mponina rehetrarehetra amin'izao fotoana izao mba tena hitady ianao satria aminao misy zavatra rehetrarehetra izay mahasoa ny firenenay kiko ampelantananao, ao ny sahirana, ao ny anaty tsy fahasalamana, ao ny dona ny potiky ny harianana Jehovah Andriamanitra. Ireo izy ireo anao ny mety solution, ianao andresy lahatra Jesosy eo mba ahafahan'izy ireo hiverina sy hitotika aminao ary hibevoka satria fahotanana io zavatra izay mampisarika anay aminao Jehovah Andriamanitra. Ankiny ao ampelantananao Jehovah Andriamanitra hoe firenenay izao, anao any tanteraka ny mahasoa, anao any tanteraka ny zavatra izay tokony ho an'io firenenay satria firenenay dia anisan'ny zavatra be dia be zavatra manana hariana io firenenay Jehovah Andriamanitra. Mangataka ny ianao ny fahendrena sy fahalalana ary nisy fitiavana ao anatin'ny tsirairay aby ahafahan'izy ireo tena hitotika sy hanompo anao fahamarinana satria izay ny ihany ahafahany tena hoe andray zavatra avy aminao. Ankiny ao ampelantananao izany vavaka zany zay rehetrarehetra izay nienteto anao any tena hoe mbola natrika ny rehetrarehetra amin'ny toerana izay misy any ahafahana hitsenitsena ny sitraponao, ahafahana hitsenitsena ny didinao mandrakariva satria izay ny ihany no ahafahany mifanakaiky aminao amin'ny lalany fanaovana ny sitraponao. Misaotra indrindra Jesosy malala, misaotra fanatrehanao, misaotra fanahy-masina izay nahafahany mpanomponao izay nanambara zany teny zany. Misaotra Jehovah Andriamanitra, voninahitra ho anao rery ihany, hafiadanana koa anay rehetrarehetra. Misaotra Tompo, aleluia, amen. Aleluia. Makasitraka indrindra andranavavy Sandolatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay matsiro be tokoa ny vavaka ary makasitrahana azy zany satria nimitana anjara didiny tetra izy niaraka tamintsika tao anatin'izany vavaka firenena izany. Dia isaorana anao ary Andriamanitra ne hamaly fitianao dia hanandratra foana ihany koa izy ary ampiasanao isan'andro raha navavy Sandolaka dia makasitraka
amin'ny vavaka matsiro izay nataonao. De misaotra antsika rehetrarehetra koa zay nahatra ny aminay teto, nahatra ny amin'ny farany fa tapitra azy fadarantsika. Ny fiarahantsika eto tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha ohatra ianao miditra amin'ny site web anay Akiradio akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny japeo Akiradio sady hainonao an'izany hainonao ny toriteny mivavaka fiambenana isaky ny adiny tena maheno toriteny amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva maheno toriteny foana ianao dia miheno ny Akiradio ho tahiny tompony antsika rehetra na mbola sokany amin'ny raha any lanitra Jesosy dia rapitso hariva tahaka izao ndretsika iona raha sitrapon'Andriamanitra ka samy velon'aina dia miheno eto ndretsika rapitso hariva tahaka izao tafandriamary daholo ary raha hiarika ny tontolo andro ianao amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay efa ohatrany any Chine efa mifoha amin'izao dia mahereza mahatanjaha fa Andriamanitra ny omba atsika tsirairay avy samy mahery samy hitain'Andriamanitra misaotra anao niaritra ny hatramin'ny faranteto ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluja. Amen.